Amin'ny fifaliana mandrakariva ry havana no hiara-banantsika amin'ny fanatrehana izao fotoam-pivavahana amin'ny herinandro ny fanahy masina izao. Tantanan'ny tompo na rovan'ny tompo isika ka afaka manatanteraka izany. Andeha hanomana fomam-panahy isika amin'ny salamo fa 7:100. Salamo fa 7:100 horaisina amin'ny 1:12 atsahatra amin'ny 1:15. Salamo fa 7:100 1:12 hatramin'ny 15. Aorin'izay dia ny hira fa 1:70 ny andininy voalohany. Hira 1:70 andininy voalohany. Oka idera an'Andriamanitra isika. Ho aminareo rehetra ry havana, ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Jehovah makasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena amin'ny famindrabony. Mankalazany Jehovah ary Jerosalemo, miderahan'Andriamanitra ory Sionô. Fa manamafy ny nintim-pavadinao izy, sady mitany zanakao eo afovoanao. Mahatonga amin'ny faritany no fiadanana izy, vokisa amin'ny vary tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didino amin'ny tany izy, mihery faingana dia faingana ny teniny. Amen. Hira 1:70 ny andininy voalohany. Dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, midera mankalaza manome voninahitra anao tokoa izahay, satria ianao no mpanjaka. Miendrika noderaina sy ankalazaina. Eny, izany tokoa ny tongiram-panahinay, satria ny fiarovanao no ny tantana anay, ahafahanay manatanteraka izao fotoam-pivavahana izao. Tompo Andriamanitra eo, aoka ianao nanatrika feno ny fotoana izay ho tanterahina anio, ary ny fanahinao masina izay ho tsarovanay ny nanomezanao izany ho anay, dia aoka ho aminay tsirairay avy. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izahay. Misaotra fa mbola afaka miantso ny anaranao. Misaotra Tompo, mbola afaka midera mankalaza anao. Misaotra anao izahay amin'ny fitantananao ny isan'andronay. Ary mbola isaoranay ianao, afaka miteny aminay koa raha amaky sy ianao ny teninao izahay Tompo. Ny teninao izay tsy mba voafatotra. Ka na dia aty amin'ny tokantranonay tsirairay avy aza izahay manaraka izao fotoana izao, dia mifanahinao masina ny enom-bola ho aminay tsirairay avy Tompo. Hitari-dalana, hanolo-tsainanay
ary ampitoetra mandrakariva ny teninao aty amponay tsy anotanay aminao intsony. Ny teninao Tompo ainao an'izay mahazo azy ary fanelo ny tongotra fanazavana ny lalanay. Aoka hitoetra mandrakarivany izany teninao izany ampahery anay amin'ny isan'andronay izay ao anatin'izao sedrany valana-retina izao. Ny fanahinao masina ny ho aminay tsirairay avy Tompo, ary ho amin'ny mpanomponao izay hitondra ny fampianarana, hitondra ny afatrao ihany koa neny fanahinao masina, mba andehananay rehetra ho araka ny sitraka isandrata amin'ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy nanaovanay izao vavaka izao, misaotra Tompo. Amen. Ny teny izay ho vakiana dia ao amin'ny bokin'ny Ezekela. Bokin'ny Ezekela toko faha 1:10. Ezekela toko faha 1:10, ny 7:20. Ezekela toko faha 1:10, 7:20 hatreo amin'ny 5:20. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa lazao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: hovoriako avy any amin'ny firenena ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany izay nampelezana anareo, ka omeko ny tanin'ny Israely ianareo. Ary ho tonga ao izy ka hanaisitra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra. Dia omeko fo iray izy, ary asiako fanahy vaovao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato, ka omeko fo nofo izy, mba handehanany araka ny didiko sy tandremany ny fitsipiko, ka hanarahany izany, ary izy dia ho oloko, ary izao ho andriamaniny. Fa ny amin'izay manana fo manina ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany, dia atsingeriko ao andohany ihany ny nataonao Jehovah Tompo. Dia nasandratra ny kerubima ny elany sy ny kodito teo anilany, ary ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely no teo amboniny. Ary ny voninahitry Jehovah niakatra niala tao amin'ny tanàna, ka nijanona teo an-tampon'ny tendrombohitra atsinanan'ny tanàna. Dia nisy fananana ingahy tamin'ny fahitana, dia tamin'ny fanahin'Andriamanitra, ka nitondra aho ho any Kaldea, ho any amin'ny babo. Dia niakatra niala tamiko ny fahitana izay efa hitako, ary nolazaiko tamin'ny babo ny teny rehetra izay nasehon'i Jehovah ho azy. Amen. Faly miarahaba tsika ry avaka malalatra ity talata andro faharoa moa zany raha ohatra ka amin'ny fampianarana, fa andro fahatelo kosa amin'ny herinandro, andro fahatelo ao anatin'ny herinandro ny fanahymasina, fa fampianarana faharoa zany amin'ity herinandro ny fanahymasina ity. Dia ny loha-hevitra izay napetraka ny fireketan'ny era-panary avaka malala ho fanontaniana valitsika dia mikasika ny fanahymasina sy ny fifoazam-panahy. Ny fanahymasina sy ny fifoazam-panahy. Ny manitikitika ny mpiampino moa ny fiangonana moa no raha hevitra mandrakariva resahana, ary dia noheveriny fireketan-dra-panahy fa tsara ny amahavana zany hoe ny anjara toerany fanahymasina amin'ny fifoazam-panahy zany, ary inona koa aza no amantarana maha fifoazam-panahy
inona ny vokatry ny fifohazam-panahy ary inona no tokony ho ataon'ny mpino manoloana ny fifohazam-panahy. Raha miteny isika raha miteny hoe fifohazam-panahy rehefa ko malala dia ao ny fifohazam-panahiny tsirairay. Ny fifohazam-panahiny tsirairay ary eo zany fifohazam-panahiny tsirairay zany koa izay manjary fifohazam-panahin'ny olona maro, fifohazam-panahin'ny firenena, fifohazam-panahin'ny fiarahamonina mihitsy aza. Ny fifohazam-panahy raha ohatra ka ny tsirairay ny jerena dia ilay fandraisany fahatsiarovan-tenany mpino ho nandraisany an Jesoa, fahatsiarovan-tenany manokana teo ka nandraisany fanenan tamin'ny tompo ka nahatonga azy nanamafiorina sy nanavao ny fanoloran-tenany ary nitondra fifaliana lehibe zany. Fahatsiarovan-tenany ho nandray ny famelan-keloka tamin'ny toerana iray, tamin'ny fotoana iray ka nahatonga azy hanavao indray. Ary eo ny fifohazam-panahy dia mahadika ny teny hoe fiavaozana. Zany hoe ilay fifohazam-panahy dia manjary fiavaozana. Efa tao amin'ny tompo izy, efa nandray ny tompo izy, efa nanana ny tompo izy, matoa salama, matoa navitrika, matoa nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra. Saingy nisy fotoana manokana, tsy apoizina, nisy fotoana manokana tiany tompo ampiasana azy amina andraikitra anankiray hafa, tiany tompo hiavaozany dia novangin'ny tompo izy. Fifohazam-panahy zay. Ary dia hotsika manao hoe ny fifohazam-panahy dia mety ho ataony, mety miatra amin'ny tsirairay ary mety ho tonga amin'ny olona maro koa aza, tahak'izay nitranga tany amin'ny boky ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Josy, tahak'izay nitranga tamin'ny fanitsipy-pavalo, tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny Raesolambo ohatra. Izany hoe ny fifohazam-panahy dia faritantsika hoe asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fifohazam-panahy tsy asan'olombelona akory. Tsy hoe nisy olona nahay nandahan-teny be, nisy olona nahay nanentana, nisy olona nahay nanasitrana, nisy olona nahay miteny tsy fantatra dia nisy fifohazam-panahy. Tsy ireny olona ireny dia fitaovana ihany, fiasana reny tsy reny akory ny fifohazam-panahy. Fa ny fifohazam-panahy dia ilay asan'Andriamanitra. Ny fifohazam-panahy dia asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina irery ihany. Ny fanahy masina no manindry na ny fotoana, na ny toerana, na ny fitrangan-javatra rehetra amin'ny antsoina hoe fifohazam-panahy. Ny olona rehetra izay mety miasa amin'izany fanahy fifohazam-panahy zany dia fitaovana fotsiny ihany. Mazava zany zay rehefa malala ny saotra masina no mety antsika fanontaniana dia ny fifohazam-panahy dia asan'ny fanahy masina. Ary io no mahatonga ny sampana fifohazana. Raha ohatra ka eto Madagasikara mbanjintsika ny sampana fifohazana eto Madagasikara, sampana fifohazana FJKM, sampana fifohazana FFPM, dia isaky ny manomboka ny asa sy fampahirezana izy ohatra. Dia mandrakariva ny hira fa 570 avy fanahy masonao na ny hira fa 570 nataony. Izay milaza fa ny fifohazam-panahy dia mifamatotra amin'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina ny fifohazam-panahy. Fa nahoana no asan'ny fanahy masina ny fifohazam-panahy? Jereo tsara avako malala. Fa itsika mpino dia mino ny trinité, mino n'Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy. Fa Andriamanitra fanahy no apetrakitsika ho mahatonga ny fifohazam-panahy. Zavy io. Andriamanitra ray any an-danitra bahary izy nahazo zao rehetra zao, izy nampisy tongotra aman-tanana antsika, izy nampisy ny volana sy ny kintana, izy mitondra n'izao rehetra zao ny fahendreny. Andriamanitra ray tsika izy, bahary izy. Ao amin'ny Jesoa ihany izy, ao amin'ny fanahy masina izy, fa bahary. Jesoa kosa raha Andriamanitra zanaka, namonjy antsika, namela heloka antsika, ary hoe ny fanekem-pontsika manao hoe niakatra anakany an-danitra, mitoetra eo kafaran'Andriamanitra. Dia hoe Paoly manao hoe ary mifona ho antsika isan'andro. Noho izany dia Jesoa any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina kosa no Andriamanitra mitoetra amintsika. Ny fanahy masina no Andriamanitra miara-monina amintsika. Ny fanahy masina no Andriamanitra mitaiza, manitsy, mampahery antsika. Dia ny fifohazam-panahy zany avy amin'ny fanahy masina, avy amin'ilay Andriamanitra mitoetra eto amintsika.
zay no mahatonga ilay hoe fanahy io midina fanahy io mitoera aminay lay fanahy dia lay fanahy manafana fanahy manaitra fanahy zay mampifandray antsika mahatonga atsika mahana fifandraisana amin'Andriamanitra io lay fanahy fifoazam-panahy dia ny fanahy masina. Efa mazava tsara antsika ny afaka malala fa ny fanahy masina dia fanahy zay mahatonga fifoazam-panahy na ny fifoazam-panahy dia avy amin'ny fanahy masina. Dia inona ary ny toetra ny fifoazam-panahy zay teraka ny fanahy masina? Ny voalohany dia izao, ny fifoazam-panahy dia mamerina ny olona ho ao amin'i Jesosy. Ny fanahy masina rehefa miasa na ny fifoazam-panahy teraka ny fanahy masina dia mamerina ny olona ho ao amin'i Jesosy. Mamerina ny olona handray ny famonjena nataon'i Jesosy na manamafy ny famonjena fandraisana ny famonjena nataon'i Jesosy na fiavaozan'ny olona mpanahy hiavaondray hiaraka amin'i Jesosy. Ny fanahy masina zany tsy mampiala ny olona amin'i Jesosy akory. Ny fanahy masina tsy misaraka amin'ny asan'i Jesosy akory. Fa ny fanahy masina dia mamerina ny olona amin'ny fandraisana amin'ny finoana amin'i Jesosy. Zay mahatonga ny ivony ataontsika hoe ny fifoazam-panahy nataon'ny Calvin ohatra. Ny fifoazam-panahy ny fanontsim-pivavahana taonjato lehibe fona materina Calvin na roetra naganasa taminy. Dia izao no tenin'izy ireo. Tsy misy mihitsy olona atao hoe voavonjy raha tsy miaraka amin'i Jesosy izy. Ary aza atao hoe nandray ny famonjena ianao raha tsy nandray ny famonjena nataon'i Kristy ny azy fijaliana. Aza atao hoe olom-baovao ianao raha tsy niaraka tamin'i Jesosy. Ary izay mahatonga ny hoe ny famonjena ny toriteny na Luther io na Calvin io na ireo mpiara-dalàna tamin'ny rehetra dia niivo mandrakariva tamin'i Jesosy. Raha maka teto Madagasikara anelanelany taona 20 ka hatramin'ny 30 dia nisy fifoazam-panahy natanjaka be tamin'ny faritra atsimo iny. Dia ny fifoazam-panahy nanomboka teto amin'ny faritra atsimo tsimotsimo-k'Antananarivo no entiny Baba Rajaofera. Baba Rajaofera dia nivato tsara niakatra taty Antananarivo rehefa avy eo ary nahazo hatramin'ny faritra tsy anankiray manontolo iny. Nitadidin'ny olona mantsy Baba Rajaofera eo amin'ny Antananarivo dia niteny Ambohimanarina ihany. Fa Baba Rajaofera dia tsy teny Ambohimanarina ihany fa mipakatra amin'ny faritra tsy anankiray manontolo iny. Dia niasany zany olona izany ka nampisy fifoazam-panahy. Tsy zany ihany ny fifoazam-panahy zay nahazo ny faritra atsimo ray manontolo iny dia nanentin'ilay ny ramatoa antsoina hoe Ravelonjanahary. Sairasaina be mihitsy tamin'izany fotoana izany ny misionera. Indrindra ny misionera niasa tao Fianaratsoa, goroa ny anaran'ilay misionera niasa tao Fianaratsoa, misionera ny LMS izy io niasa tao Fianaratsoa ary niaraka tamin'ny tao tamin'izany fotoana izany Ardiman izay talen'ny kolejy tao Fianaratsoa dia sahiratsaina hoe ahoana ny amin'ny Ravelonjanahary ito. Ravelonjanahary zany vehivavy tao akaiky ny tao Ambalavoatseny Paris niasa ny toriteny sy ny tahaka izany tao Ambalavoatseny Paris nisy faritra mantsy hoe Ambomandroso tao dia tao sy nanodidididina teny zany niasany ity vehivavy ity nitoriny ny filazantsara. Sairatsaina izy ireo, sairatsaina ny misionera ny LMS satria ao anatin'ny station na ao anatin'ny faritra iasan'ny LMS ny asana Ravelonjanahary nitsona azy ny fifoazam-panahy. Dia voatery mihitsy rohotra midina tany ireo teolojianina LMS taty Antananarivo tao anatin'izany ry Dr Charman izay talen'ny kolejina Ambohipotsy, tao anatin'izany ry Ravelo Gabriel mpampianatra teolojia tao Ambohipotsy sy ny sisa rehetra nandeha nidina tany tany faritra Ambalavoatseny Paris iaino ity reny mpianaka ity vehivavy ny Ravelonjanahary ity hoe ahoana moa zany satria tsy zavy tsy fantatry ny misionera. Fa zao ny fehiteny rehefa avy nanao mitatitra izy ireo ny taratasy rehetra ny fandefasana hoe tokony atao anaty fiangonana ve izy ahoana ny fandehany fa rehefa natao ny fandineny dia hoe goroa ho Charman izay talen'ny kolejy taty na Ardiman mbola talen'ny kolejy tao na hoe zao noho izy tena fifoazam-panahy io satria mamerina ny olona ho ao amin'i Jesosy izy. Ny fifoazam-panahy afaka malala dia izao mahatonga ny olona asan'ny fanahy masina ka mahatonga ny olona mandray an'i Jesosy, mahatonga ny olona midododo eo am-potry ny azo fijalian'i Kristy ary te handray zany famonjena izany. Ny fahatelo, ny fifoazam-panahy dia mahatonga ny olona hanao zava-dehibe sy sakafo-panahy ny soratra masina.
ny fifoazam-panahy zany rehefa mamango ny olona ny fanahy masin'Andriamanitra dia mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy na manamafy indray mianavao ny fanoloran-tena indray ka mandray an'i Jesosy dia izao tonga sakafom-panahy iny ny soratra masina, tonga tia ny tenin'Andriamanitra izy, tonga tia mamaky soratra masina izy. Tsy hoe za zao any taloha dia tsy soratra manao hoe za taloha tena mbola tsy niona tamin'ny tompo fanonona dia zao tsy soratra masina fa no niona tamin'ny tompo nandray an'i Jesosy tompo dia zao miboky famakiko dia zao Agatha Kristy ohatra. Tsy ohatra zany iny boky famakiko no efa nao fifoazana nandray fanomezam-pahasoavana tompo. Tsy hoe ratsy akory ny boky ohatra zany fa izao tena sakafom-panahinao tianao afaka mamaky boky hafa ianao mazava ho azy soratra masina ny tena manao efa tariny zavatra rehetra fa izao zava-dehibe ny sakafom-panahinao dia ity baiboly ity nandray tsika kristiana nandray tsy mahavita mamaky baiboly akory nandray manao voady izay dia ezaka mamaky baiboly fa nandray na dia anatin'ny ray andro ary tsy mahavaka an'izy nao zavasana akory. Ny fifoazam-panahy dia mamerina ny olona ao anaty soratra masina. Hitatsika amin'ny taran'ny Jesosy mpanjaka zany, hitatsika amin'ny réforme zany, ny réforme nanao hoe sola scriptura, ny soratra masina ihany. Ary jereo tsara ireo fifoazam-panahy teto Madagasikara, fifoazam-panahy teto Madagasikara nitarindry volavana Germaine, nitarindreo rakoto zany Dalela dia mamerina ny olona atao amin'io baiboly io. Tsy vitan'izany any an-tany Eropa zany, ataoveny méthodiste, ataoveny frenjy zany dia samy nanao zava-dehibe ny vavaka sy ny soratra masina. Ny fifoazam-panahy dia ny fiverenana ny fanamafisana ny finoana ao amin'ny tompo ao anatin'ny fandalana ny soratra masina sy ny fiainam-bavaka. Fa ny fifoazam-panahy koa rehefa malala ny asan'ny fanahy masina tsy mamerina antsika amin'ny soratra masina ihany, mampitodika antsika amin'ny soratra masina ihany, mampandray an'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mahatonga antsika manana fiainam-bavaka, tsy izay ihany. Fa ny fanahy masina koa rehefa malala rehefa mahatonga fifoazam-panahy dia mamerina ny olona ao anatin'ny fiangonana, manao zava-dehibe ny fiangonana. Tsy hoe rehefa nifoazina ny olona na nisy fifoazam-panahy tao amin'ny firenena dia nianandositra ny fiangonana ny olona. Ny olona metraka foana mandrakariva, ny olona metraka nahoana zany Lutera rehefa nanao ny fantsipavahana nandray ny foazon'ny tompo satria azo jerena tsara mihitsy zany hoe ny réforme na ny fantsipavahana dia fifoazam-panahy tao anatin'ny fiangonana katolika na nitsy ny fiangonana katolika. Azay no izy aza mietreritra reo hoe verimainy Lutera, tsy verimaina mihitsy Lutera. Lutera tsy hoe nanorona fiangonana vaovao akory tany am-boalohany, tsy izay mihitsy. Lutera dia nanafatra manao hoe aza mba hampitondraina ny anarako ny fiangonana fa ny mahamaiky an'i Lutera tsy ny hanorona fiangonana fa ny anitsy ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro. Ny nandrahan'ny tompo an'i Lutera dia anitsy ny fiangonana hiverina ao amin'ny soratra masina, hiverina amin'ny fahatserovana ny fahasoavan'i Jesosy, hiverina amin'ny fahatserovana ny famelan-keloka sy ny finoana. Izay ny toroten'i Lutera. Fa ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro ny 500 taona lasa tsy nahatakatra an'izany dia nandroaka ny Lutera tao anaty fiangonana. Lutera tsy niala tao anaty fiangonana fa noroahana tao anaty fiangonana ary nodorana ny asa soratra, nozonina tsy rahaverana anaty fiangonana ny Lutera. Tsy Lutera akory tsy niteny manao hoe dia eo nareo fa zanorona fiangonana vaovao avia ty fa aty ny marina fa io fiangonana misy nareo fiangonana tsy izy tsony io, tsy tao an-tsain'ny Lutera mihitsy zany. Lutera tsy nanao zany. Lutera dia mety niteny olona anankiray na roa tao anatin'ny fiangonana izy fa zao tsy niteny mihitsy ny fiangonan'Andriamanitra izy ho sanatry asany maizina tsy izay Lutera. Fa raha ohatra ka ny olona fiangonana protestanta dia satria izay ny fandaran'Andriamanitra, satria tsy afaka nivelatra tao anatin'ilay fiangonana izay nisy azy dia niroahana ny raha tao izy. Fa 500 taona teoriana hitantsika tsara ny taona 900 taona 3 taona 7 dia vita ny sony ny fanarahana ny eken'ny fiangonana rehetra era-tany niafatra ny fantsipavahana hoe ny finoana ihany, ny fahasoavana ihany. Tsika manao hoe fifoazam-panahy zany. Fifoazam-panahy 500 taona lasa fa ny eken'ny olona rehetra 500 taona teoriana. Hotsika manao hoe ny fifoazam-panahy. Na inona na mitranga amin'ny olona anankiray io na mitranga amin'ny olona maro dia mamerina ny olona mandrakariva ao anatin'ny fiangonana izy. Eto Madagasikara ny fifoazana
zay toka sampana fifoazana dia zao tsy mba niala mihitsy ny fiangonana izy, tsy niala ny fiangonana izy, tsy hoe rehefa lasa nanorona fiangonana vaovao ry neny lava, na lasa nanorona fiangonana vaovao ry akotr'izany Daniel rehefa nivangin'ny fanahy masina, na lasa nanorona fiangonana vaovao ry neny Ravelonjanahary rehefa nivangin'ny fanahy masina, na lasa nanorona fiangonana vaovao ry Rainy Solamba. Tsy zany mihitsy, fa rehefa nivangin'ny tompo izy reny dia nijanona tao anatin'ny fiangonana ihany, nanatevina sy nanitsy ary nikolo sy nanamafy ny fitiavan'ny olona ny fiangonana. Misy tamin'ny fotoanandro tsy nahatakatra, tsy nahazo azy ny olona, bedibe ny olona ny teny inona za torotenina Ravelonjanahary zany, tsy azo ny olona, fa zao nitoetra tampaharetana tao anatin'ny finoana izy tao anatin'ny fiangonana ary nikolo zany fiainam-panahy ny fiangonana zany. Hotsika manao hoe ny fifoazam-panahy mahatona ny tompo mipotra ao anatin'ny fiangonana dia ilain'ny fiangonana izy. Matoa ny fifoazam-panahy mipotra ao anatin'ny fiangonana ary orin'ny fiangonana, nampiasain'ny tompo dia zao fitaovan'ny fiangonana ny fifoazam-panahy mba hatoka ny fiangonana hitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ho vavolombelona ho fahamarinana, vavolombelon'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa melo farany tsika manao hoe ny fifoazam-panahy koa dia mahatonga koa nefa ny fiovana sy fisokafana amina zavatra vaovao. Inona zavatra vaovao? Mety mahatonga asa sosialy, mety mahatonga asa misio, mety mahatonga famakina lay any amin'ny toerana ambanivohitra, mety mahatonga misy ministera vaovao zay mipotra, misy asa fanompoana vaovao zay mipotra. Zay mahafifoazam-panahy azy. Zany hoe rehefa mitranga ilay fifoazam-panahy dia manova ilay fiangonana, manova ilay fiarahamonina ary dia manjary misy zava-baovao hoentin'ny fanan'Andriamanitra. Mety tahaka ny fifoazam-panahy tany atao hoe tany Eropa ny tatatasiambiny folo ka nahatonga ny David Jones tonga taty amintsika, nahatonga ny asa misiona tonga taty Afrika, nahatonga ny asa misiona tonga tany Azia, nahatonga ny asa misiona tonga tany Pasifika. Dia zao ny fifoazam-panahy. Hoy-tsika ny fifoazam-panahy dia manjary misy asa vaovao, misy sa vaovao misokatra, misy ministera, misy fanompoana vaovao. Ary raha toa ka miasa zany ny fanahy masina dia misy an'izay ambaratonga zay rehefa mampifony olon'Andriamanitra. Raiso amin'ny andraikitra ohatra hoe za na ianao rehefa nisy fifoazam-panahy ataovy hoe nivangin'ny fanan'Andriamanitra, efa kristianina fa mety natorotoro, mety kristianina fa mbola varina, efa ny tompo fa nitahiny ny ango isana lahady, tsy afaka ny ango isana lahady raha tsy nanana ny tompo, tsy afaka nitondra ny tokantranoko teo mba hahafahasoavan'ny tompo no hamasinina raha tsy manana ny tompo, tsy afaka natao batisa raha tsy nanana ny tompo. Fa saingy zao mbola tsy tena fantatro tsara hoe inona moa zany Andriamanitra ny tena zavatra itsonao dia zao nivangin'ny tompo tamina ora anankiray, tamina fotoana anankiray, tena hampahafantariny fitiavana, dia nahatsapa fiavaozam-panahy zay le fifoazam-panahy. Dia lasa fantatro hoe zao amin'izay ny ampy-pisiko. Dia amin'izay fotoan'izay ny fifoazam-panahy amiko dia mahatonga ahy hahafantatra hoe zao ny zavatra miandry ahy, ary manome ahy fanomezam-pahasoavana izy ho tamana ao anatin'ny fiangonana sotiany asan'Andriamanitra ary hahafantatra ny dikany zavatra miandry ahy. Fanomezam-pahasoavana zany dia afaka malala. Hotsika hoe ny fiangonana rehefa miasa ny fanan'Andriamanitra dia manome fanomezam-pahasoavana ny fiangonana izy zany, ka mampisy finiavana anao zavatra vaovao, mampisy finiavana handeha handray fanahy fanamby hiasa na hisokatra amina fanompoana vaovao zay tian'Andriamanitra atao. Fa ny farany ny fifoazam-panahy afaka malala dia tena mampisy fifaliana, mampisy fifaliana izay tsy fantatry ny olona ety ivelany. Raha mijery ny David Jones ianao, inona moa zany no antony nandaozany Thomas Bevanna, nandaozany vady amin'ny ankonany, mbola tsy nanambady moa izy ny ala-tany fa mbola tovolahy, fa ataovy hoe nandaony ray aman-dreny nitapaka sy ny namana ny ala-tany fahoriana manahoana moa, fa tsy tsapanao ny fifaliany ao anatin'ny taratasy rehetra izay nisoratany, dia tsapanao ny fifaliany eny ambony ranomasina. Zany David Jones zany ke tsy ranga antitra be oatra zao akizy raika amby roapolo taona ke zany David Jones zany, telo amby roapolo taona, raika amby roapolo telo amby roapolo taona ke David Jones Thomas Bevanna. Ary saratsana hoe tovolahy raika amby roapolo taona sy telo amby roapolo taona andeha miainga avany amin'ny misy azy any, andeha ho aty Madagasikara andika ny baiboly amin'ny teny malagasy. Iza ny tanora mbola mahavita an'izany zao, andray an'izany fanahy zany? Tsy ranga antitra be 50 taona ke zany, na teolojiana be lanja diplôma be, fa ho ankizy tanora kely raika amby roapolo telo amby roapolo taona, tovolahy
tena ataontsika mbola tanora dia tanora miona amin'ny mpanjaka radama miona amin'ny mpanjaka raha tsy manana zany herim-panahy ny fifohazam-panahy zany tsy nahavita nandika amin'ny baiboly tamin'ny teny malagasy nahavita nandrafitra ny gramera amin'ny teny fitsipitenena malagasy nahavita ny aritra nahatoy izao ny fiangonana tamin'ny fotoanandro tsy vitan'olombelona zany fa ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra ho tsika nanao hoe misy fifaliana ao anatin'izany fifohazam-panahy zany ary zay nitsapany inona afaka malala ny mahatonga ny rahasalama faly na dia tany anaty akata azy no nivavaka inona mahatonga ireo kristianina ataontsika hoe nangiry firy raha ranofo nefa faly ao amin'ny tompo satria ny fifohazam-panahy ny fanahy masina dia mampisy fifaliana zay tsy ananan'izao tontolo izao tapamahana afaka malala fantatrao zay ny fifohazam-panahy dia aza mieritreritra manao hoe zaza mbola tsy nifohazina efa mifohazina ianao ny kristianina rehetra aza mieritreritra ka ny fifohazana dia ny fifohazana ihany izy no misarotra nahany hoe fifohazana fa ianao koa dia efa mifo satria ianao dia resy lahatra fa velona Jesosy ianao io dia fifohazana aza mieritreritra za sy tia fifohazana fa le fifohazana ohatra ny iny le fifohazana sapana fianao io mihitsy dia tokony fiangonana raha tsy mifolo fiangonana dia matory izany ny kristianina rehetra tokony no fifohazana fa tsy amin'ilay fifohazana mety eritreretanao azy fotsiny le hoe dia le mpamonjy ity misy ohatr'izany iny mantsy sampana mena andraikitra manokana iny hanao lay asa fanompoana ministère manokana fa ny fiangonana rehetra tokony mahatsiaro ny kristianina dia mahatsiaro hoe za dia manana didy ato anatin'ny fiangonana za manana andraikitra ato anatin'ny fiangonana za efa mifo miaraka amin'ny tompo za faly miaraka amin'ny tompo dia enao zao aza mieritreritra hoe olon-kafa fefa nifohazon'ny tompo anao matoa anao nahafantatra azy matoa ny ona taminy matoa anao natsary famelan-keloka matoa anao faly dia efa manana ny tompo anao dia aza mifampitsara azy ka manao hoe raha anona tsy fifohazana raha anona fifohazana tsy izay ny olana fa ny kristianina rehetra dia efa nifohazan'ny fanahin'Andriamanitra azo raisina hevitra malalaka zany ny hoe fifohazana dia raiso amin'ny heviny hoe fiavao zany dia ianao efa niavao hoy Paoly amin'ny Romana 12 marana amin'ny pastera azy mangataka anareo raha lany ny famirapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenareo fa natitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ataonareo izany io ilay hoe fiavaozana miova amin'ny fanavozana ny saina izany hoe ilay fifohazana io tsy voatery ilay mety satria mantsy anatsika eo misy say efa misy ataontsika hoe sary dia ny fifohazana dia ilay eritreretintsika hoe le ohatr'izao zany dia fa tsy ohatr'izany ny fifohazana ny fifohazana io iny zany ilay sampana misy iny vely iny ao iny fa izao enao mihitsy efa nandray an'i Jesosy ny antsoina hoe fifohazana eo dia izao ny olona nandray an'i Jesosy dia afaka miteny do zany ny olona rehetra ho zany amin'ny hamaritana raha baky teny azy dia aza miaotra mihitsy aza mieritreritra ka dia le fifohazana eritreretra ndraiky zany dia le fifohazan'ny safifa iny eo mazavy iny efa fifohazana iny fa ny protestanta ny kristianina zay rehetra nandray ny asan'ny fanamasina dia efa niala tamin'izao tontolo izao dia efa manana fahazavan-tsaina dia azo atao hoe manana zay fifohazam-panahy zay izy afaka malala dia tsika hivavaka Andriamanitra eo misaotranao zahay fa asan'ny fanahinao masina nampifoanay ka nahatonga anay nahafantatra an'i Jesosy zanakao misaotra fa mazava ny teninao fa ao aminao Andriamanitra ihany no misy ny fiainana dia misaotra tompo fa namangy izao tontolo izao ianao ary nampifo azy tamin'ny alalan'ny asan'ny fanahinao masina azay rehetra dia samy efa nahafantatra fa ao aminao ihany misy ny fiainana dia ny fo tamin'ny toromasonay zahay dia miavao isan'andro dia vavaka izay amin'izany fiavozam-panahinay zany ho mahatoky hatrany dia taio ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao ho fiangonana mitsoro vavolombelon'ny fitiavana fiangonana mitsoro vavolombelon'ny fifaliana fiangonana mitsoro vavolombelonao Jesosy dia misaotra tompo noho ny amin'ny tehirizanao anay indray eo mba fahasoavanao miandry ny fiavian'ny fanahinao masina iombonana ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay zao ny an-danitra ao masinina ny eny anaranao Amen. Mamarana ny fotoantsika rehefa malala dia hira fa 7 sy 700 no ataontsika aorianan'ny Tsodrano hira fa 7 sy 700
raisoany itsodrano ary jesosy kristy tompontsika ilay mpiandrondry lehibe izay mitondra ndrano fanekena mandrakizay no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra nao ny sitrapony ka rehefa niatra fahoriana vetivety anareo dia izy tompony mampiorona sy mampitoetra anareo ho aminareo ane ny firaisan'ny fanahy masina. Amen. Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.